Faly miarabantsika indray amin'ity anio ity. Ny tantarantsika androany dia mitondra lohateny hoe ilay mpangalatra ny planche. Roapolo taona mahery izay rehefa avy nitory-teny tamina fivoriana iray iny vao mangiran-dratsy ka nody tany an-trano. Zahay manko nanana orinasa kely izay fandrafetana hazo dia marobe be da be ny planche ny vangongo eo an-tokotany. Ka tamin'io marain'io rehefa tonga teo an-trano dia nahita lehilahy anankiefatra nampiditra planche ao anatina remorque mifatotra amin'ny fiaran'izy ireo. Midoboka ny foko satria tsy foko mihitsy ireo planche ireo. Planche tena tsara tarehy fanaova coffrage. Kanefa tadidiko tampoka fa ndray andro izay aho efa natratra mpangalatra tao an-tranoko dia nikapohako tamin'ny telefoniko ilay mpangalatra dia nandositra ilay mpangalatra nanao tongotra katoka. Zaho rehetra sisa tavela niaraka tamin'ilay telefonina potipotika teo sady indrindra tena tsapako hoe tena tsy nety mihitsy ny fihetsika nataoko. Alohan'ny nanatonako an'ireto mpangalatra reto dia nangataka tamin'Andriamanitra hoe mba ho fenoan'ny fitiavany satria tsy te hitoro ny fitiavana sy ny famelan-keloka ambava fotsiny fa tena te hampiseho an'izany amin'ny fihetsika mihitsy. Nanantona moramora an'ireto mpangalatra reto sady nantany raha ohatra ka mba afaka manampy an'zareo mameno an'ilay remorque. Nanaiko tsara ary zareo sady niteny tamiko hoe aza misalasala mihitsy ianao fa kristianina anie ny tompon'ireo planche ireo e. Vetivety dia feno ilay remorque ary niteny zareo avy eo hoe ampy izay. Kanefa mbola nampiako dimy tamin'ireo planche izay tena tsara tarehy. Hitako ihany koa fa tena tsemboka be ry zareo. Nantaniako zareo sao dia mba hisotro jus de pomme kely nareo satria fantatro hoe aiza no misy azy. Iny ihany verina niaraka tamin'ny vera sy tavoahangy. Gaga ry zareo satria tena karla mihitsy izay zany fantatro sy hatramin'ny misy ny jus de pomme. Nazavaiko tamin'izy ireo fa tsy iza ny tompon'ireto planche reto fa zaho ihany ary zaho ihany koa no mipetraka amin'io trano io. Ary mora kely tamiko no nitory an'ireto mpangalatra eto any am-polisy fa tsy hanao izany aho satria novain'ny tompony foko satria zaho ihany koa dia mpangalatra tamin'ny fahatanyrako fa efa navelan'i Jesosy Kristy ny heloko. Vao nandreny zavatra lazaiko zareo dia nangovitra. Noresaiko tamin'izareo ihany koa ny famelan-keloka, ny fibebana, ny fitiavan'i Jesosy antsika tamin'ny nahafatesany teo amin'ny hazo fijaliana. Lasa ry zareo nirifatra. Naseho ihany izy ireo ho tonga amin'ny fivoriana izay ataonay isan-kerinandro amin'ny fiaraha-mivavaka isan-tokantrano. Kanefa tsy ary nahita azy ireo mihitsy aho. Efa 7 taona taty aoriana tao aorian'ny trangan-javatra iny ilay mpangalatra anankiray vao tonga teto amiko nangataka famelan-keloka ary nanazava tamiko izy fa herinandro vitsivitsy izay no efa niova fo ary hatramin'ny alina nangalaran'ny planche iny dia nanenjika azy foana ny eritreriny androamanalina. Hono ny fanaray ve tsy sarobidy lavitra noho ny planche vitsivitsy na ireo planche-ko tsara tarehy ireo azy. Indraindray dia tiantsika atao tery vaimanta hanolotra ny fony avy hatrany amin'ny Andriamanitra ny olona ary matetika loatra azy isika no mieritreritra fa miasa maina rehefa tsy mahita vokatra avy hatrany. Fa Jesosy nefa dia miasa mangina ao anatin'ny fon'olombelona. Ny ilaina dia ny tsy mivadika amin'ny Jesosy mihitsy manoloana ny toe-javatra rehetra dia hiasa izy.